isika. Jesosy misaotranao zahay raha mbola afaka mivavaka amin'izao alina izao. Areganefa sokafanao ny alalan'ny fanahy masina ny fonay, ny foazonao koa ny sainay mba azahoanay mandray ny fampianarana avy amin'ny teninao. Mitenena tompo mba horegninay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Fampianarana soratra masina. Inona no ambaran'ny soratra masina mikasika ny tanana? Inona no ambaran'ny soratra masina mikasika ny tanana? Dia zao hita ao anaty soratra masina fa Andriamanitra no nanamboatra ny tanana. Tsy misy olombelona nanao hoe Andriamanitra anamboatra tanana za. Tsy misy olombelona nanao izany. Fa Andriamanitra no nampisy tanana teo amin'ny olona. Ary zany Andriamanitra nanamboatra tanana izany dia Andriamanitra manana tanana, mboariny tanan'Andriamanitra. Ary namboarin'Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dikan'izany Andriamanitra zany tena miasa amin'ny tanana. Dia izay naton'Andriamanitra nanamboatra tanana. Tanana entiny miasa. Zava-tsara rehefa nanamboatra olombelona Andriamanitra napetra tao Saedela mba hanino hiasa. Hiasa. Zany hoe Andriamanitra miasa, le olombelona namboariny koa mba miasa. Hitanareo zany amana fa tena zava-dehibe ity tanana ity. Zava-dehibe amin'Andriamanitra io tanana io. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra io tanana io. Azay na taninantsika rehefa manana. Manana tanana anao sa tsy manana? Manana tanana sa tsy manana anao? Manana tanana. Dia tadidio rehefa mba manana tanana, nareo ve mba efa mivavaka hoe Jesosy misaotranao fa nomenao tanana. Iza mba efa mivavaka ohatran'izany zao? Razaka izy Jesosy misaotranao fa mba manana tanana. Mba efa nisy ve mivava Jesosy misaotranao fa tena mampahery ny tanako ianao. Tena mampahery ny tanako ianao. Ka ny tanana ndray androany rehefa tonga Jesosy ifandray tanana amintsika. Ifandray tanana amin'ny Jesosy tsika. Rehefa tonga izy dia izy hitantana antsika hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny paradisy. Ho tantanin'i Jesosy isika. Ho tantanin'i Jesosy amin'ny tanana ankavanana mba hiditra any amin'ny paradisy. Ka tandremo le avy anaty tanana ity iza no mibaiko anao amin'ny fampiasana ny tananao. Iza no mibaiko anao amin'ny fampiasana ny tananao. Fa izany na voany Adama sy Eva. Andriamanitra efa tele ty tsy azo kasihina tanana, tsy azo raisina, tsy azo hohanina, ty hohanina. Nefa tsy mitandregny amin'izany izy. Ary zany nampikorotana ny fiainan'ny zanak'olombelona. Satria tsy mba nampiasaina ny tanana ankapoavana an'Andriamanitra. Eto mba afaka ny tanantsika mba tanana mahery anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Amin'izao fandraisan-tanana izao rehefa no ampianarana antsika fa izany fandraisan-tanana izany dia tsy maintsy ampiasana tanana. Tsy maintsy ampiasana tanana. Ampiasao ny tananao. Io misy olona anankiray ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy. Ka tamin'i Jesosy naniraka ny olona io hoe ndany ianao makana raha mena fiadana. Ndany ianao mandeha anany. Dia zao izay mandray anareo dia mandray aho. Izay mandray anareo dia mandray aho. Izao fihetsika ataontsika zao zany mandray olo irahan'i Jesosy. Mandray olo irahan'i Jesosy. Iza no baiko antsika mananao zany? Jesosy izay mandray anareo dia mandray aho. Zay mahatonga antsika mandray tanana pastera. Satria isika dia mandray ilay nanilaka ny pastera. Izay mandray anareo dia mandray aho. Ary izay mandray aho
dia mandray izay naniraka norakoraka le olo satria le tanana anazy voalohany atao farantsara marokoroko be marokoroko zakozy le olo miangatra manao aferafera tonga tamin'izay le tompony fanapahan-kevitra miorakoraka nareo na zay nareo fa miangatra zay fa rehefa nandinika izay iny ny tanana farantsara satria tanana maninona iny tanana miasa raha misy ny fifaninanana tanana mpanaoviny Jesosy mahazo voalohany ve ny tanana samia mijery ny tanana raha hoavy ny fifaninanana hoe iza ny tena manana tanana tsara indrindra za manontany anao mahazo premier ve ny tananao raha hoavy Jesosy amin'ny raha ny lanitra andeha hisava hoe iza ny tananiza ny tena tiako tananiza ny tena tiako za manontany anao ny tananao ve anisan'ny mba hofidiany Jesosy hoe tiako saloha tena mety amiko ty tanana ty tiako saloha mety amiko ty tanana ty tiako sa tena mety amiko anisan'ny mba lany ve ny tananao anisan'ny mety ho lany ve ny tananao sa tsy lany ty tanany hoavy Jesosy izany tananao io aoka ny tananao ho tanana maninona ho tanana miasa aoka ny tananao ho tanana miasa ampiasao io tanana io ampiasao ny tananao anao miasa n'Andriamanitra ampiasao ny tananao ampiasao ny tananao ny tananao tanan'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra ny tananao ampiasao ny tananao ho amin'ny asan'Andriamanitra ho azy ny voninahitra amen. Hallelujah.
sana usikatabe. Bano zere presency ya ngandeza ngabena kele refne kuchna. Represent ngapi? Pali vitalebana. Session to fansimina. आज का जाने अबू तारा नक्या जिसका रेफरेंस है सकते हैं
Amen.